tadiavanao amin'ny anaran'ny tompo ry avako ny tain'Andriamanitra manokana mahatratra ty alady fa 30 ny volana aogositra 2020. Alady manokana zay tiany tompo iaonana aminao sy ampahegezana anao amin'ny alalan'ny teniny. Koa mialoha zany dia imbo mavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tomponay, lay niaritra ny mafy, niaritra fijaliana, eny hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza mba ho famonjena anay. Tompo misaotra anao zahay, fomenao zao ora sy fotoana sarobidy zao, azahoanay andre ny fampianarana avy amin'ny teninao. Koa ny fanahy masina tompo, izay efa mitoetra aminay isa-tokantrano, aty amponay tsirairay avy, ny fanahy masina no hanomana ny fonay, mba ho tena tany lonaka tokoa, vonona indray ny voafafy avy amin'ny teninao, ka mba hahatonga izany ho finoana sy ho fanantenana. Dia mitenena tompo araka ny fombanao, mihaino izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry avako izay fampahegezantsika amin'izao anio izao, dia arak'izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly 220, asan'ny apôstôly 220 ka ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny andininy 420. Ry avako raha ny mahazatra antsika isan-taona, ny volana aogositra sy septambra tahaka an'izao dia fotoanan'ny vakansy, fotoanan'ny voyage maro samihafa, fotoanan'ny fivezivezena maro samihafa. Saingy niavaka kely ty taona ity satria noho ny amehana ara-pahasalamana dia voarara amin'ny fivezivezena, indrindra amin'ireo faritra izay tena hiparitahan'ny valana aretina. Voasakatsakana amin'ny fivezivezena ka tsy afaka mandeha any amin'izay toerana tiana aletsony ny tsirairay sy ny fianakaviana. Matahaka an'izany koa ry havana no nahazo andry Paoly sy ny namany eto. Paoly sy ny namany izay nanam-pikasana andeha ho any Jerosalema, hijoro ny fahavolombelon'ny tompo ary hitoro ny filazantsara. Mba toto sakatsakana kosa izy teny an-dalana, saingy sakana hafa kely ny sakana ny anjady taminy, satria sakana tsy dia mahazatra andavanandro zany. Kanefa na teo ary ny sakatsakany ireny dia toto soamatsara ihany izy tany amin'ny toerana izay naleny. Dia ry avako amin'ity anio ity, ho jerentsika tokoa hoe inona tokoa amin'ireo sakatsakana izay saika tsy nahatonga ny Paoly sy ny namany tany Jerosalema. Sakana voalohany amin'ireny ry havana dia amin'ny andinin'ny 10 sy ny 120 dia ny faminaniany Agabo izany. Rehefa nilamina tsara ny fiondranan'ny Paoly sy ny namany tany Antsampo dia toto-sota tia tanety izy ireo ary tonga tao Kaisaria. Nivantana avy hatrany izy ireo tao amina tokantranona mpianatra iray, dia Filipo Evangelista izany, izay iray amin'ireo mpianatra 7 lahy tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa tonga tao izy ireo dia niresadresaka, nifampahery, nifampitenitinika. Tao anatin'izany resaka izy ireo izany indrindra no nihiditra Agabo mpaminany izay avy any Jody. Ary rehefa niditra tao an-trano izy io dia nampita ny afatr'Andriamanitra izy, indrindra ny amin'izay zavatsarotra tsy maintsy hosedrain'ny Paoly sy ny namany rehefa tonga any Jerosalema izy ireo. Inona ho ianao no nataony Agabo? Noraisiny ny fekibon'ny Paoly ary namatorana ny tenany izany fekibo izany, sady ny teny izy manao hoe isy fahoriana, isy famatorana tahaka an'izao, eny mihoatra noho izao ary ho ataon'ny jentilisan'i Jerosalema amin'ny tompony izao fekibo izao. Tompon'ny fekibo moa dia fantatsika fa fekibon'ny Paoly no noraisiny. Ary ny fomba sy ny fihetsika izay nataony Agabo dia tsy mahagaga fa tahaka izany ny fanaon'ny mpaminany tamin'izany fotoana izany. Rehefa mampita hafatra ao ny teny fa arahana fihetsika ihany koa izany rehetrarehetra izany. Amin'ny maha-olombelona ry havana, rehefa mandre mieloha anao na mahita mieloha anao ny zavatra hitranga, indrindra zavatra hitranga somary manahirana satria hitondra fahoriana, hitondra fahafatesana tahaka ny an'ny Paoly ity, dia tsy mahagaga raha ohatra ka matahotra na kivikivy ianao. Fa tsy mba tahaka an'izany ry havako Paoly, fa tena mpino tokoa izy, tena kristianina ary mpanompon'Andriamanitra izy, ka vao mainka ara nampiorina azy tamin'ny finoana ny fahafantarany mieloha ny zavatra hitranga aminy raha tonga any Jerosalema izy. Ary fantatro Paoly raha teo fa tena fomba n'Andriamanitra ny maneho mieloha amin'ny mpanompony, ny amin'ny asa sy amin'ny zavatra hitranga mpanataterahany izany asa izany. Mova tsy toy izany nataon'ny Tompo Andriamanitra tamin'i Mosesy. Rehefa nirahany Mosesy ho any Egypta hanavotra ny zanak'Israely dia efa nampiomanin'Andriamanitra izy ny amin'izay ataon'ny Farao, ny amin'izay fihetsiky ny mpiray tandrazana aminy, ny amin'izay hamafy sy hasarotry ny asa izay miandry azy amin'ny fanafahana any Egypta. Ary raha nino tsara tsika teo ny famakiana amin'ny bokin'ny Marka 10
dia Jesosy mihitsy, Jesosy tenany mihitsy no manambara amin'ny mpianany ny amin'izay zavatsarotra anjo azy rehefa hiditra ao Jerosalema izy. Indrindra mantsy Jesosy amin'ny Marka 10 manao hoe ary ny zanak'olona dia atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary eo alohanao faty izy ary ianao azo fimehezany ireny ahafaty azy fa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Efa nampiomanany amin'ny mpianany Jesosy ny amin'izay zavatra hitranga aminy ary vonina raha teo ny tompo fa na dia fatany mialoha ary zany dia niroso ny tompo satria fantatro ny tompo fa izany no nandrahan'Andriamanitra azy ary zany no amonjena izao tontolo izao. Mba toy izany koa ravako zaho sy ianao eo anatrehan'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, indrindra moa fa ny zavatra mitranga izay efa tsinjotsika sady hitranga atsoatsy. Raha malala moa ny amin'ny Covid-19 izay mamelo izao tontolo izao ary tena misy fiantraikany eto amintsika eto Madagasikara zany. Fantatsika ny fahoriana ankehitriny, fantatsika ny fahasaranana ankehitriny fa samy miara-mahalala koa sika ry havana fa mbola sarotsarotra noho izao nehetra miseho amintsika atsoatsy satria ny aretina mety tsy ho fongana tanteraka. Ny fahantrana tsy maintsy mbola hitohy ary tena ho sahirana ary amin'ny famerenana amin'ny laona ny toe-karena eto amin'ity firenena ity. Nefa ry havako anatin'izany rehetrarehetra zany kristianina izao sy ianao. Ny fahafantarantsika an'izany meloa tsy tokony hakivy na tokony haketraka atsika, tsy tokony hitarika atsika amin'ny famoiza-po fa vao mainka tokony hitarika atsika mba ho mahatoky indrindra hatramin'ny farany ka hatoky izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy raha teo moa dia efa nampiomana fa tsy maintsy ho afandroana izy avy amin'ny raon'ny lanitra fa mialohan'ny atongavany dia ho tonga ny andro mahory ary ny fambaran'ny andro mahory dia isan'ireny ny isian'ny aretina maro, ny aretina mandringana, isian'ny fahantrana sy ny fahoriana isan'ny fambary ireny riavako malaloha amin'ny tompo. Eo ohatrana fahafantaranao mialoha ireny fahasaranana sy fahoriana ireny indrindra fa ny ainantsika eto Madagasikara dia mampisaintsainantsika tokoa ny tompo. Tsy hitarika anao hitanondrika ny tompo na hitarika anao kivo ny tompo fa hitarika anao kosa amin'ny fiomanana, hitarika anao kosa amin'ny fiambenana, hitarika anao kosa amin'ny fibebahana mba hifanaraka tokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ny fiainanao fa indrindra ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Kristianina izao sy ianao tsy mampatahotra antsika ny fahafantarana mialoha ny zavatra hitranga, indrindra fa noho ny tsy fahatanterantsika fa ny antsika kosa dia izao miorina amin'ny finoantsika mahatoky ny fitondran'Andriamanitra sika miomana isan'andro san'andro amin'izay hiavian'ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra. Ko mahereza ry havako fa Andriamanitra ivavahantsika sady tsy mahavoy no tsy mahazaraka atsika. Ny sakana faharotojo an'ireo Paoly sy ny namany ihany koa ry havako raha ho an'ny Jerosalema izy ireo dia ny namana sy ny olona tena akaiky azy. Mety ho gaga angambany ianao manao hoe fa dia ahoana ny namana no lasa sakana, ahoana ny olona akaiky no lasa sakana indray. Fa dia zany tokoa ny zavatra nitranga tamin'ry Paoly tao an-tranon'ny Filipo. Rehefa samy niara-nandre ny faminaniana izay mety ny agabo Paoly sy ny namany dia nientana ihany ny fony izy ireo. Ary reto namany ihany moa dia tonga dia nanakana ny Paoly mihitsy eny ny azona azy mba tsy handeha hitsony ho an'ny Jerosalema. Dia mety ho gaga angambany ianao hoe fa ahoana tokoa moa zany ka samy mpianatro ny tompo ny rahana mba hitoro filazantsara ka ahoana indray no mifanakana hoe aza mandeha. Olombelona ry havako izy ireo. Rehefa fatany tokoa fa tsy maintsy ho faty ihany Paoly, tsy maintsy hijaly Paoly dia tany mpitiavana ny Paoly izy ireo ka dia nosakana ny Paoly, norarany Paoly mba tsy handeha ho an'ny Jerosalema. Ry havako malalao amin'ny tompo izaho sy ianao koa mety todo zavatra tahaka ny Paoly sy ny namany tahaka an'izao. Mety misy ny zavatra izay mitrango amin'ny fiainantsika mety mahakivy na mahaketraka atsika indrindra moa fa raha fantatsika mialoha zany na amin'ny resaka asa aman-draharaha zany na amin'ny resaka fahasalamana zany fa indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia indraindray rehefa fantatra mialoha eny indrindra fa ho sarotsarotra ny toetra raha na manahirana ny zavatra saina tanterahana dia mijoro ny akaiky atsika na ny fianakaviana na ny namana manakana atsika hoe aza makany fa so faty ihany, janony aloha fa ohatra mbola tsy milamina tsara ny tany. Zany nataon'ny mpiarabelona amintsika. Tsy voatery ho ratsy akory zany satria entan'ny mpitiavana izy ireo fa tsy mba tahaka an'izany Paoly ry havako. Fa na teo ary reto namany akaiky, na teo ary reto olona akaiky azy reto, na dia misakana azy ary reo dia tsy nampihemitra azy velively amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny amin'ny hiraka izay nitsony tompo azy zany. Misy tantara ry havana izay mba tiako hifampizarana aminao ankehitriny. Dia tantarana mpitsabo anankiray na vita fianarana na mpakabady izy ary vao tendry hiasa amin'ny toerana lavitra iray any ambanivohitra be any. Raha vao nahinao an'izany ny fianakaviana
sy ny namana akaiky dia samy nanantona ny ty mpitsabo ty dia samy miteny azy daholo za mandeha makandro fa raha tonga any sahirana any ianareo nareo mbola vaonivady vaingana kely ina nataonareo any tany be dalo any manahirana be miara-monina amin'ny olona any aza makano fa mandana makasera-tefitra médical mandehana manao an'izao rehetrarehetra zao dia mitady fanendrena vaovao fa tsy matahaka an'izany ry avany ty mpitsabo ty fa tena mbola nafana ny fony tamin'ny fanekena izay nataony amin'ny mahampitsabo azy dia nianavitra olona anasitrana olona ka dia roso izy mivady kely lasa izy namonjy ny toeram-piasana so raha nan'Andriamanitra moa ry havana fa tena naharitrela tany amin'izany toeran'izany ty mpitsabo ity ary tany amin'izany toeran'izany no teraka ny zanak'izy ireo voalohany fa tsy vitan'izay tena nandroso ny tanàna salama ny olona fa tena nandroso koa ny tanàna amin'ny lafiny rehetra indrindra fa amin'ny lafiny ara-pivavahana satria ity mpitsabo ity dia tena nafana fotokoa tamin'ny fitariana tanora amin'ny fivavahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra. Avako manalao ny tompony indray tokoa amin'ny fiainantsika misy trangan-javatra tahaka an'izany izay indraindray tao manan-kivy antsika na ny olona akaiky fa eo anatrehany ireny ry havana dia mila mahatsiaro mandrakarivotsika fa miantso antsika ny tompo ary maniraka antsika ny tompo ary fahatetarana izany iraka izany no tena zava-dehibe ary tsy tokony ho gaga an'izany tsika satria Jesosy ary dia efa niteny hoe ny mpaminany tsy masina tany. Raha izay ry havana ny sakana faharoa dia ho jerentsika indray ny sakana fahatelo. Ny sakana fahatelo ry havana izay nanjohan'ny Paoly sy ny namany raha andeha hiazo an'i Jerosalema izy dia ny fihetsem-pony na ny sentiment izany. Rehefa nahita ny fihetsikreto namany Paoly, nahita ny fitarainan'izy ireo sy ny fiangaviany Paoly dia nangorakoraka tokoa ny fony. Nangorakoraka ny fony nanoloana ny fitiavany reto namany reto ary dia niteny mihitsy ary izy nanao hoe nahoana ianareo no mitomany ka mampigorakoraka ny foko tahaka an'izao. Nefa mbola nitohizany izany manao hoe fa voninao tsy ny hafatotra ihany fa ny hofaty an'i Jerosalema koa aza mba ho voninahary Jesosy tompo. Zavatra nitranga izany dia izao na dia nemponempona raha ny fony Paoly noho ny amin'ny fitiavana sy ny fiangaviany reto namany dia lehibe loatra tao anatiny ny antso sy ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy ka nataony ho zava-dehibe ny fanatanterahana an'izany mialohan'ny sentosentony. Fa ny zavatra nagaga ry havana dia izao rehefa sahy Paoly hiroso, sahy Paoly hijoro vavolombelona dia lasa tonga na tokony fitondran'Andriamanitra koa ireto namany izay saika hanaka anazy. Lasa niombona vina tamin'ny Paoly indray izy ireo ary sahany teny manao hoe aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Ary tena zany tokoa ry havana ny zavatra mitranga amintsika mpanompon'Andriamanitra. Na inona trangan-javatra mitranga amin'ny fiainantsika, na inona mety fanahiana, na inona mety mampatahotra antsika, rehefa tena miorina amin'ny finoantsika ry havako ary mivonona ho vavolombelon'ny tompo dia tonga mahery tahaka ny Paoly sika. Ary rehefa mahery tsika dia lasa afaka mampahery ny hafa indrindra fa ny akaiky itsika ary tsy mampahery fe mampahery ihany fa ataona olona maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zany nge no tahin'ny tompo anao matoa anao mbola salama tahaka an'izao, zany iraka mpanaovin'ny tompo anao, matoa anao mbola tratro izao anio izao ka mandray izao tenin'Andriamanitra izao, fa miantso anao ny tompo mba ho hirany ihany koa hitaona olona maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka tompontsika ho tokantrano izany hitaritsika amin'ny fiarahamonina eny manerana ity firenena miatrahan'ny tompo antsika ity. Ry havako malalao amin'ny tompo amin'izay rehetra ataonao, amin'izay asa tanterahanao, amin'izay rehetra eritreretin'ny sainao, ny voninahitr'Andriamanitra no banjiny. Ny voninahitr'Andriamanitra no ataovy zava-dehibe indrindra. Ny voninahitr'Andriamanitra mbola ataovy lehibe lavitra no ny amin'ny sentosento na ny amin'izay mety fanaintainana na fahoriana mandindrona anao. Ary zany eny natokan'i Jesosy teny hoe fakatsao no ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetrarehetra zany. Na inona mety fanahinao, na inona habe ny adidy izay miandry anao, na inona zavatra mbola manahirana tsy maintsy ho sedraitsika ry havako dia izao ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Omeo voninahitra Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny mitondra ny fiainanao, hain'Andriamanitra ny manafaka sy mampahery ary manome anao ny sahaza ho anao. Koa mahereza ry havako, aza kivikivy, aza mitanondrika fa mitraka mandrakarivo, ataovy ho zava-dehibe ny voninahitr'Andriamanitra mihoatra noho ny fihetsem-po sy ny sentosento maro samihafa. Ka andeha isika mba hiombona viana amin'ny Paoly sy ny namany satria izy ireo dia nirahana andeha ho an'i Jerosalema lalan-davitra izany, fa izao sy ianao kosa irahan'Andriamanitra manomboka ho tokantrano hatrany amin'ny faran'ny tany, irahan'Andriamanitra eto tany ka hatrany amin'ny fanjakany hanome voninahitra azy sy hijoro vavolombelona. Ka andeha isika hiavana niombona amin'reto mpianatra ny tompo naman'ny Paoly reto manao hoe
aoka ny sitrapon'ny tompo no atao. Dia an'Andriamanitra ilay nivoninahitra fa ny fanahy kosa momba antsika rehetra, amin'izay rehetra ataontsika, amin'izay rehetra mahafaly antsika, amin'izay rehetra mampanana mety mampisento antsika, aoka ny sitrapon'ny tompo ane no atao. Ho azy any nivoninahitra. Amen. Sika ry havana hivavaka sika. Indreny fifalianay ry Tompo Andriamanitra arany izay any an-danitra noho ny ora sy fotoana izay ahafahanay miantso miterana ny anaranao. Misaotra anao indrindra noho ny teny fampahirezana izay nentin'ny mpanomponao teo tamin'ny alalan'ny tantaran'ny Paoly. Fa na dia maro tokoa raha ny sakatsakana izay nenjady tamin'izy ireo amin'ny fijoroana vavolombelona nandehanaka any Jerosalema hitoro ny filazantsaranao. Dia indro izy Tompo fa nivoaka mandresy mandrakariva noho ny aminao. Indreto izay Tompo maneho ny fahavononanay, fa na dia misy tokoa raha ny olana izay menjady eto aminay, indrindra amin'ny afitsoko ny valanaretina Covid-19, dia misaotra anao mandrakariva izay noho ny amin'ny teninao izay mampiorina anay amin'ny finoana. Dia apetraka feno am-pelatananao ny fiainanay. Indrindra hatreo feno izay Tompo, satria raha maha-olombelona anay tokoa dia malemy ny nofinay. Tsy mahatanteraka na inona, fa dia misaotra anao mandrakariva. Mivavaka izay ankehitriny ho an'ireo olona rehetra izay marary, na tsy ny valanaretina Covid-19 ihany, fa ao koa ny manana aretina maro samihafa any anivon'ny tokantrano na any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa any. Ianao Jesosy no mampahery azy ireny ary mitsinjo sy mitantana azy ireny ihany koa, atsapany fa na eo ary ny fangery firen'ny aretina dia eo anilanay mandrakariva ianao, eo anilany ianao Tompo miasa mahery amin'ny fanafody izay ampiasaina. Dia mivavaka izay Jesosy ho an'ny mpitsabo rehetra manerana ny nosy, eny manerana ny izao tontolo izao, mba natanteraka ny asany amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana, fa nasarotra tokoa raha ny fitsaboana dia tsy mahafoy azy ireo ianao, fa ataovy tsapa mandrakariva fa eo anilany ianao, ny tananao mahery ny tantana, ny vimbina ary indrindra mampahery azy ireo. Mivavaka izay Tompo ho an'ny firenena izay nametrahanao anay, manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana ka hatramin'ny vahoaka madinika. Mba samy hatoky anao Andriamanitra, fa tsy irery izahay, fa mitsinjo anay mandrakariva ianao. Tompo Andriamanitra mametraka ny fiainan'ny fiangonana eo am-pelatananao. Ianao no anatanteraka ny asa fanompoana rehetra izay antsoroan'ny fiangonana, fa na sarotra tokoa raha ny ady hatrehana dia tsy mahafoy ny fiangonanao ianao, fa mampahery mandrakariva. Dia tahiny fiangonanao Tompo hahavita ny hiraka izay napetraka ho tanterahanay. Dia mbola maro Tompo ny vavaka tena sandratra aminao, kanefa ianao mahalala amin'ny mahasoa sy ny mahatsara anay. Ka indreto izay Tompo miantoraka aminao, koa ianao ny vavaka izay asandratry ny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa niantso ny hifidy ny tantananay no ametrahana izany vavaka izany. Dia tianay ary Tompo ny ampiambon'izao vavaka izao tamin'ilay vavaka nampianarana manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, mamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namanana azy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ry avako ny Tompo Andriamanitra fa tanteraka soamatsara izao fiaraha-mivavaka izao, dia mirara ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika isa-tokantrano sy isam-baravarana. Dia mifampahery mandrakariva ry havana ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Na eo raha izay tebiteby noho ny amin'ny fiparitahan'ny aretina sy amin'izay endriky ny fahantrana sy ny tsy fahampiana, dia mijoro vavolombelon'ny Tompo mandrakariva. Fampivavaka tsika, aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao. Ny faharoa havana dia isaorantsika an'Andriamanitra fa manomboka amin'ny alahady fahaeniny volana septambra ho avy izao dia hisokatra ny fiangonana. Dia samy mitondra mivavaka an'izany tsika rehetra ary manentana antsika rehetra mba ho tonga hiara-mivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra anty amin'ny tempolin'Andriamanitra. Tsika moa izao mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana dia ajaintsika tsara ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana. Indrindra
soratra anarana avokoa sika rehetra na amin'ny compte Facebook ny fiangonana zany na atsika tia tanàna ao amin'ny sacristain na ihany koa any amin'ny mpitantsohatra fa samy misoratra anarana avokoa sika rehetra. Fidirana indroa no rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alahady io. Ny voalohany dia amin'ny 8 ora maraina ary ny faharoa kosa dia amin'ny 10 ora maraina. Dia mampahiry antsika rehetra havako ary atahaka ny fafanaontsika ihany. Ireny rakitra rehetra nataontsika tao anatin'ny confinement reny, ireny adidy rehetra efa nomanitsika reny dia samy hoentsika aty an-tranon'Andriamanitra zany manomboka amin'ny alahady fahaeniny volana septambra io. Fa maro ny adidy sy andraikitra izay tsy ny tompon'ny fiangonana ka zaho sy ianao no tsy ny tompo miara-mientana aminy amin'izany. Dia n'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fanahiny kosa mba tsy rehetra azahoantsika mantanteraka na ny adidy na ny andraikitra indrindra ny fijoroana vavolombelon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Dia ary sikariavana maran'izao fiaraha-mivavaka izao aorianan'ny tsodrano dia ny rafa 450 ao amin'ny fiarana fanampiny no rahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Raha isoanao riavako ny tsodrano izay atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo Jesosy manao hoe ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika ny fampiononana mandrakizay sy ny fanaterana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen.